dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahany indray miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay ao anatin'ny fampilazana ny natokavany taona vaovao. Atoko sy mino fa Andriamanitra dia ampahiry antsika mandrakariva mba fa atsika manohitrany ny dia tsy hatonga antsika ho kifa anana fanantenana ny amin'ny famonjena ilohan'ny zavatra rehetra hivavakisika. Jehovah Andriamanitra ray, misaotra midera ary mankalaza ny anarinao izahay, tsapanay tokoa ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao, ka mbola nanomezanao anay tombonandro mpahavelomany na inona zavatra trehanay mety ao anatin'ny fahasalamana izay, mety ao anatin'ny aretina, mety andalova-paoriana maro isan-karazany, kanefa na izany na tsy izany samy mbola nomenao aina vaovao ka afaka indray miditra amin'izao taona vaovao izao izay anantenanay ny famonjena avy aminao. Gataka aminao izahay Tompo, ianao no androtsaka ny fanaina masina amin'ny isambatan'olona tsiraray avy, mba tsy hatonga azo-kivy manoloana ny fahasarotan'ny zavatra mitranga, fa mba hanana fanantenana mandrakariva satria tsapanay ny fitantananao sy tamin'ity taona vaovao ty fotsiny ihany, fa ny taona ny fandimy faraparany izay miatrika lozy ty izao tontolo izao ty, kanefa dia tamin'ny fomba mahagaga no nitantananao ny isambatan'olona, ny fiangonana, ny firenena mihitsy. Ataoko sy mino izay fa raha nitahy ianao hatr'izay dia mbola hitahy anay ianao Tompo, any ankatahanay aminao dia nianomezanao anay herim-ponoana mba ahafahanay mankatony teninao, manaja ny fepetra rehetra apetraka ao, mba hahatonga anay tsy hangovotra manoloana ny zavatsarotra fa nantena ny famonjenao. Dia ampahirezo ny olonao Tompo, ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanao ny Tompo amintsika mandrakariva. Mbola mamerina ihany ny fiarabanantsika tratra ny taona vaovao, atsika vao sambany vao mandray izao teny fampahirezana izao. Tsapa tokoa fa mandalo toe-javatra sarotra tsika ankehitriny, kanefa ahoana moa no tsy isaoran'Andriamanitra raha natafita iny taona sarotra lasa teo iny ary tafiditra amin'izao taona vaovao izao izay ametrahantsika ny fanantenana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny teny fikasana izay horaisitsika sy hitondrana ny teny fampahirezana mandritra ny taona dia hitantsika amin'ny bokin'ny Deutéronomia, Deutéronomia toko faha 1:telopolo dia ny 19, teny mampahery nomena ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, kanefa antonona antsika amin'izao vanim-potoana izao amin'ny anaran'i Jesosy, mahireza sy matanjana, aza matahotra namana azy fa Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao, tsy andaonao na foianao izy. Teny toky omen'Andriamanitra ny Israely izay eny an-dalana izotra monjo ny tany Kanana, izay toerana anankiray nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny tondra-dronoana sy tantely. Tena feno ny fitsaharan'Andriamanitra sy ny fiadanany, ary teny natao an'ny olona izay miatrika ady, miatrika fahavalo eny am-pandehanana. Raha mamaky tsika io 19 mahireza sy matanjana, aza matahotra na manahy azy io teny izay nambaran'i Jehovah io, dia aza matahotra na manahy ny fahavalo izay manafika.
tsy takona fenina amintsika ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao fa betsaka ny fahavalo mamely ny sambatin'olona, mamely eo misehatra ara-panahy ny fiangonana amin'ny alalan'ny fampianarana sandoka izay mampanantena zavatra pokaty, amin'ny alalany eo misehatra ary nofo ihany koa ny fanakorontanana maro isan-karazany mahatonga ny vahoaka miraviravin-tanana tsy hitantsony izay ifikirany, tsy fantantsony izay marina tokony ho raisiny. Ary zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany manjoba atsika amin'izao vanim-potoana izao, satria manoloana ny ady izay hatrehany ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany na dia nitantanan'i Jehova tamin'ny alalan'ny Mosesy azy andeha ho any amin'ny tany Kanana dia nanomboka kivy teny am-pandehanana satria toa lavitra ny lalana, toa tsy moramora izany miaraka amin'Andriamanitra sy manaja ny fipetra napetrak'Andriamanitra izany. Be dia be ny fahavalo manafika ary saika efa kivy mihitsy ny zanak'Israely ka nahatonga azy tonga tamin'ny fiemorana indraindray, lasa tsy natokontsony an'Andriamanitra, lasa niemotra tamin'ny finoana ary tao anatin'izany indrindra ny tonga ny teny fampahirezana izay nampitondrana amin'ny Mosesy hoe mahireza sy matanjaka, aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andaonao na hafoy anao izy. Tao anatin'ny fotoan-tsarotra dia natsapahantsika ny fomba an'Andriamanitra atsika, niseho tamin'ny fomba tsy takatry ny saina ny famonjena, raha tokony ho tafalatsaka lalina kokoa noho izao ary ny firenena, zavatra tsy nampozina fa mbola afaka mivelona ny olona na dia eo ary ny finoanonoana maro isan-karazany. Zany zavatra tsy takona fenina zany, tsy maintsy hatrehana zany, tsy maintsy misy zany, satria tsy ilaozana zavatra ratsy ety amin'ity zao tontolo zao ty, araka ny teny soratra masina hoe miaratsy zao fiainana zao. Manoloana izany indrindra no hahatongavan'ny teny fikasana ho atsika mba tsy ho very fanantenana, fa mba hahatonga atsika hatoky mandrakariva an'Andriamanitra, manoloana ny ady izay hatrehana, manoloana ny zavatsarotra izay andalovana miditra amin'ny taona vaovao asika. Manantena ny famonjen'Andriamanitra, manantena ny fombany sy ny fiarovany na dia eo ary ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana. Raha iverenantsika vakina ny Deotorona miatoko faraka amin'ny 30 ny andininy voalohany, ary Mosesy nandeha ary nilaza izao teny izao tamin'ny Israely rehetra ka nanao tamin'ny hoe 20 taona androany aho izy ka tsy afaka mivoaka sy miditra intsony, ary Jehova efa nilaza tamiko hoe tsy hita io Jordana io ianao, Jehova Andriamanitra ao no hita eo alohanao ary izy no andringan'ireo firenen'ireo, tsy eo alohanao ka azo ny taniny ianao, ary Josua no hita eo alohanao arak'izay efa nolazain'i Jehova. Ary Jehova hanao amindreo tahaka ny nataony tamin'ny Siona sy Oga mpanjakan'ny Amorita izay naringany, sy tahaka ny nataony tamin'ny tanany, dia atolotra Jehova ho eo anoloanareo, ireo hanaovanareo azy araka ny lalàna rehetra izay nantodiako anareo. Teny fampatserovana ny zavatra ny tantana an'Andriamanitra ny zanak'Israely ty teny fikasany ty, mba hijery ny fahavalo izay efa resy. Ary ny fandresenandro fahavalo ireo dia tamin'ny alalan'i Jehova Andriamanitra, ary teny toko izay nomeny dia hoe Jehova Andriamanitra no hita eo alohanao, zany hoe izy no mandeha mialoha. Ary izay no tokony hananantsika toky, satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy mahafoy, Andriamanitra tsy mandapatsika araka ny teniny, fa miaraka mandeha amintsika, fa tsy midika zany hoe lamindamina ny fiainana, fa misedra fahavalo mandrapatonga ny vanim-potoana izay aza ho mpiadanana, andovana ny tany ho any zanak'Israely, fa ho antsika ihany koa dia hanantenana fivoarana tsara eo amin'ny fiainana, tsy maintsy misedra n'izany fahavalo zany. Ary izay no mahatonga ny tenin' Jehova hoe mahireza sy matanjaka
aza matahotra namata na manazy zany hoe manoloana ny fahavalo zay mitady andringana toe-panahy tokony ananany mety ao anatin'ny fahasalamany tsika aza manjeny ny andro lava ka tsy anjo atsika ny fahoriana fa ho atsika kosa zay mandalo ady ao anatin'ny aretina tsy tokony mikorotatsaina ny am'izany zavatra zany fa tokony andray miteny fikasana fa amin'Andriamanitra satria io ny lalana anankiray oentina mandresy miasan'ny satany aza matahotra na manahy tsy matahotra ny fahavalo satria ny Andriamanitra miaraka amintsika namomba atsika mahery no ny fahavalo izy ary esorina ny fahakiviana na de mandalo toe-javatra sarotra azy indrindra ho atsika zay ao anatin'ny aretina aza manahy aza matahotra aoka ahery mandrakariva ary aoka atoky ny fitantanan'Andriamanitra indrindra ho atsika ihany ko tsy ny aretina ihany fa tojo zavatsarotra ady maro isan-karazany fahavalo zay mamely manoloana ny ty valana aretina zay manomboka mamely ndray ty zao tontolo zao ity manoloana ny loza maro isan-karazany eno avetsy averoa ny fahafatesana manoloana ny fanakorontanana maro isan-karazany manoloana ny fampanantenana pokaty zay tsy mitombona manoloana n'izany rehetrarehetra zany ny toe-panahy tsara indrindra aza matahotra aza manahy ny fahavalo aza manaiky ho resy manoloana ny fitratrevatrevany fa manantena mandrakariva an'Andriamanitra fa mampahafantatra Andriamanitra hoe maro ny fahavalo nanakatsakana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany naringany Jehova de matoka koa tsika amin'izao vanim-potoana zao satria tsika no Israely ara-pana maro ny fahavalo mitady isakatsakana fa Jehova no andringana ireny rehetrarehetra reny fa ny adiditsika fotsiny de zao avelao Jehova no de mialoha miaraka amintsika mandrakariva anatanteraka ny sitrapony mahatanteraka ny teny zay nampitondraina ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy hoe ilazao ny zanak'Israely aoka izy angina fa Jehova ny hoe hiato azy ary mbola manatentsika na de mahafiarany zavatra andalovana manantena fandresena miaraka amin'Andriamanitra ty taona zay diavisika ity tsy taona moramora ary hitatsika moa ny famarinana ny teny soratra masina fa taona hisedrana zavatra sarotra ary de hitatsika moa nanomboka tamin'ny faraparany taona ny firongatany valana retina io zay manjoty izao tontolo zao ity ary teo anatrehan'izany indrindra no nampahirezana atsika tamin'ny teny tamin'ny farany tamin'ny taona vaovao mba tsy hatonga atsika ilamindamina ka tonga am'ilay teniny Paoly apôstôly hoe raha misy manao hoe miadana sy mandry fa izay aoka izy hitandrina fa sao de anjoa azy tapoka ny fandringanana mbola ao anatin'ny ady isika ary zay anisan'ny fitaka atao amin'ny satana ny fieritreretana fa atao ohatran'ny mivoaka ao mpandresy kanefa ny loza tsy miala fa mananotanana mandrakariva ary misy antony de zavatra mitrangana nandritrany telotaona amin'ny sisy zay raha ny fipetrazay ny raisina de fiboana mandrakariva mba hiadivana amin'ny ovalana retina io moa tena goavana be hatrehany ty zao tontolo zao ty akoatra ny fanakorontanana ny loza rabojanahary ny faratsiana maro isan-karazany fidangany ny vidim-piainana reny manginy manokana fotsiny miara-miasa daoly zay ary nitanjona kendreny satana ao anatin'izay de mba tonga ny olona tonga ny fiemorana ho kivy ka eritreritra fa ohatrany tsy miditra antsehatra Andriamanitra kanefa ao anatin'izany indrindra antian'Andriamanitra any ahona ny voninahiny misy fahantso-kevitra lehibe indraindray am'ty fiarahana amin'Andriamanitra ty averimberitsika mandrakariva tsy mampaninona manao tena verina osy Paoly apôstôly fa masoa ny fanahatsika zany rehetrarehetra zany fa ny fahantso-kevitra eo anivon'ny kristianina zay matetika voizina mpitoro filazantsara de hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de milamina daholo ny zavatra rehetra tsy andalovana aretina tsy andalova-paorina
miraraka ny vola ny voninahitra ny laza zany no mampanantenana fa matoa misy zavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainanao de tsy ao Andriamanitra zay le fahadisokevitra lehibe mandiso mihitsy ny famarinany teny soratra masina satria manambara ny soratra masina hoe tsy maintsy ho amin'ny fahoriana lehibe no idiratsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy maintsy mandalo zavatsarotra isika fa ny tombony fotsiny ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra de le fiarovana zay mahatonga azy hoe mahereza sy matanjana mampahery ny olona zay mitady ho tonga ao anatin'ny fimaorana vokatry ny fiatrehana ny loza maro isan-karazany de mampahery Andriamanitra ary mampafantatra tsy lavitra izy miara-mandeha amintsika izy tsy mandao na mahafoy atsika izy arak'io teny fikasana io ary ho tanterahan'Andriamanitra zany amin'ity taona ity zay vanim-potoana anankiray zay ho hitatsika moa famarinany soratra masina hoe tsy afabela isedra hady tsy apozintsika isedra fahavalo tsy apozintsika isedra fizanotoetra tsy apozintsika ary ny antony itenenan'izay de mba ahafahantsika miomana tahaka ny zavatra mitranga amin'ny valina retin'io ny fanajana ny fiepetra mba ho lasa fiainana eo amin'ny olona tsy andro ny loza hiatra akory vondray fanapahakevitra fa miomana de melo ary tokony ho fitsipy-pitondratena hiainana zany ny amin'ny sehatra ara-panahy ny amin'ny sehatra ara-nofo tsy andeka ilamindamina eo anatrehan'ny zavatra hitranga resaka tsika raha mijery ny toe-javatra hitantanan'Andriamanitra ny olona ary famarinana ara-tsoratra masina tsy azo lavina somary mampatsiaro kelytsika satria mijeryntsika ny tantarany Daniela zay nafantarantsika ny toe-javatra mitranga hoe tena tsy afabela eo amin'ny fiatrehana ny zavatsarotra na ny marina na ny diso mampatsiaro Matthieu toko fafito de ny 5:7 ka hatramin'ny 5:7 misy vanim-potoana raha zay nyresahan'i Jesosy Kristy mahakasika ny Andriamanitra mampilatsaka ny ranonorana ozy ao amin'ny Matthieu toko 5 ny 4:7 ka hatramin'ny 5:7 fa zao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga ny zanak'ndrainareo zay ny an-danitra ianareo fizy mampiposaka ny masompony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina tsy mba miankatra Andriamanitra fa mamindra fo mandrakariva arak'izany teny zany veriberena ina ny antony ampaherezana atsika zany satria isedra zavatsarotra tsika mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ary mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy Andriamanitra tsy afa-miala noho ny alehibe ny famindram-pony fa hafa ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olona matahotra azy aty amin'ny Matthieu toko 7:7 tsy zavaintsika lava fifateny efa niraisika zany fa mba ahafantaratsika ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao koa amin'izany nazovo izy mandreza ny teniko zany ka makatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy zay nanorona ny tranony eo ambony vatolampy latsaka ny ranonorana ka nisy rekabe sady nofofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjery izy satria efa nahorona teo ambony vatolampy fa zay rehetra mandreza ny teniko zany ka nefa tsy makatoa azy de hoarina amin'ny lehilahy adaly zay nanorona ny tranony teo ambony fasika latsaka ny ranonorana ka nisy rekabe sady nofofofo ny rivotra ka namely zany trano zany de nianjery izy ka loza ny fianjerany zay toe-javatra zay no manamarina fa na miaraka amin'Andriamanitra ary ianao de miatrika loza mandrakariva tsy mba miankatra Andriamanitra na tsara na ratsy na marina na tsy marina na endry na adala goka mitsirony masoandro mivokatsoa amin'ny ranonorana ary tahaka an'ity 5:7 amin'ny Matthieu toko 7 ka hatramin'ny 7:7 ty
de miatrika loza mandrakariva fa nitoepanazy zay nananany reto karazan'olona roa reto ny tsy mitovy fa ny zavatra metra mitovy ary nivokany ko nefa tsy mitovy ny anankiray nandreny teny nankatò zany hoe nanaja ny fipetra zay napetraka andriamanitra fa ny zavatra misy ny anankiray nandreny teny ihany ko fa tsy nankatò zany hoe tsy nety nanaiky ny fipetra ary zay ny mahatonga atsika mampahery mandrakariva na de misehatra ralofo ary ajao re olona ny fipetra apetraky ny fitondrany fa soa atsika menakavo zany rehetrarehetra zany fa aza manao hoe tsy mbola voa ka nao atsirambina ka mpiravoravo tanana ny olona fa raha tonga tapaka amitsika ankilozy eo tsika vo hitady vaolana mety ho tara fa de mandreny tenenao de oka ankatò na misehatra ranofo na misehatra ra-pana fa manjo ny olona rehetra io na mivavaka ianao na tsy mivavaka za de sarotra amiko mihitsy niteny amin'ny olona hoe matoky an'andriamanitra tsika ka tsy ho azo ny tsapina tsy ho azo no aretina fa ny azoko tenenina matoky an'andriamanitra tsika de tsy maintsy mivoaka mpandresy manoloana ny ady zay atrehana zay ny marina fa na de isikitra amin'andriamanitra ary ianao tsy mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra fa jereo Job nandeha nahitsy ange fa ny zavatra mitranga nefa mizohina aretina de ilaza ve tsika hoe tsy niaraka tamin'ny andriamanitra fa nisy tanjona nkendren'andriamanitra tao anatin'ireny toe-javatra sarotra miatra tamin'ny olo-marina ireny de tahaka an'izay zavatra mitranga eto vanim-potoana fitsarana ange raha jerevana ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ankolaka no ilazany Jesosy fa vanim-potoana ny fitsarana ny fisiany loza samy miatrika loza na marina na ny tsy marina na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy na ny endro na adala mitovy ny loza trehany fa le nankatony teny ozy zany hoe nanaja ny fepetra namely ny ranonorana misy rikabe ny fofofo ny rivotra tsy nenjery zany trano zany zay le nivoaka mpandresy fa le tsy nankatony teny latsaka ny ranonorana nisy rikabe ny fofofo ny rivotra namely ny trano loza ny fianjerany de nyresaky tsika tamin'ny farany na iodika vy na iodika vanana milaza amitsika ny hery nananon'andriamanitra mitoe-javatra mitranga na de loza raha ny natrehany ty zao tontolo zao ity na firenena iza na firenena iza ary ninonina firehana nananany na mino na tsy mino na tsara na ratsy na tsy mitovy ary ny andriamanina tsisy afa-miala fa ny goka ny vokatry ny valanaretina manerana ty zao tontolo zao ty tsy afaka ny ala tao anatrehany zany rehetrarehetra zany fa tsy ndritsika raha nylesona afo ny fomba hitantanan'andriamanitra ny olona matahotra azy tariditsika satria nandalo ny taona 1:20 itsika ary tsy tamin'io vanim-potoana io ihany fa efa ho telo taona zay no nisiny valanaretina zay namely ty zao tontolo zao ty na iodika vy na iodika vanana tsisy afabelana samy tafiditra ao anatin'ny taona 2022 avokoa na de ny teny soratra masina raha milaza hoe mbola loza ihany miandry atsika ary tsisy afaka ilazana manana hery afaka ka hiteny hoe zay tsy andalo amin'ny taona 2022 zay tsy andalo am'izany coronavirus zany ka hoe tena dinganina ny taona 2022 fa tonga de andeha any amin'ny taona 2023 misy efa manononofo sahady ny am'izay taona 2023 zay na misehatra ranofo azy fa tsy afabela fa tsy maintsy andalovana ny taona 2022 inona ny zavatra mety hitranga misy ambatan'olona baraingo tsy mahafantatra fa miankina amin'ny toe-panahy ananan'ny olona mahatonga azy ho tafita amin'ity taona ty satria ny taona 2022 zay ho hitatsika de vanim-potoana fitsaran'andriamanitra satria matoa misy ny loza raisitsika misehatra ra-panahy hoan'izay mankatony teny tsy mianjera ho an'izay tsy mankatony teny loza ny fianjera
ary zay no mahatonga atsika nijery taty amin'ny ankontanelona mbo fampahirezana atsika mandrakariva tsy afabelitsika efa mandalo amin'ny taona 2022 mezana izy zavatra ohatra ny manaitra mety ataon'ny olona tsy rambina fa hitondratsika fanazavana satria taona ray manontolo no hijerevantsika ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'iny Deutéronomia toko faraiky amin'ny telopolo ny andimy fahaenina iny de samy hitsarotsika ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe marina avy eo Andriamanitra io tsy mandainga avy eo Andriamanitra io de ny zavatra mitranga manaitra hoy a fa saingy tsy hitan'ny olona de zao nanomboka ny taona 2022 andro asabotsy ary tsisy afa-miala koa zao tontolo zao 1er janvier anomboana ny taona 2022 de tomboka tamin'ny andro sabotsy ary misy anton'izay ao anatin'ny soratra masina hoe inona ny zava-miafina nio andro asabotsy io zay mamaritra ny hoavy ny ty zao tontolo zao ty mamaritra ny hoavy ny firenena mamaritra ny hoavy ny fiangonana tsy isy afa-miala ny anay ny taom-baovao anay tsy asabotsy fa ny anay talata na larobia na ohatran'izany tsy afabela zao tontolo zao tafiditra ao anatin'ny taona 2022 tamin'ny andro asabotsy de miarapatsika tratry ny taona de tratry ny andro asabotsy ary rehefa tena jerevana de niafatra mahakasika an'ity andro asabotsy ty sy ny zavatra hitranga de faritany teny soratra masina ary tsy gagitsika raha mitomboka ny taona de miatrika ady am'izao vanim-potoana zao aty amin'ny Daniel ary mila faharetana satria ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hoe omena androany de tonga de tsy misy tsony fa ny tenin'Andriamanitra de fipetra iainana isan'andro san'andro mila mamantatra ny sitrapony sy manoro lalina azy zay nidikany hoe Jehova anao de eo alohanao miara-mandeha aminao tsy hoe indray mandeha de atorony eo daholo ny zavatra tokony iainanao fa eny am-pandehanana nomeny tsy kelikely ny zavatra tokony ho tandremana raha te hivoaka ho mpandresy fa matetika ny olona amin'ny fotoana amin'ny vanim-potoana sarotra izy miantso an' Jehova rehefa metimety ny fiainany adinony Jehova zay ny navony zanak'Israely fa hatreto ny tanjona kendren'Andriamanitra amitsika na inona toerana misy amin'ny olona tanjona kendren'Andriamanitra de zao mba ho Jehova no hitantana azy andeha eo alohany ahafahantsika miaino ny feoany manatanteraka ny sitrapony fa tsy vitatsika niatrika ny fiainana amin'ny heriny tenatsika fa tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra mandrakariva satria izy ny tompony tantara raha mijeritsika ny Daniel toko fahenina zay nijerevantsika teo hoe inona moa no natonga ny Daniel na tsy mpitao andavaky ny leoany zay manamarina andreo teny zay niraisitsika ireo hoe mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina Jehova mamposaka ny masoandro amin'ny tsara fanasy ny ratsy fanahy mahatonga loza na endro na adala le olona de nahatonga atsika niresaka hoe tsy afabely ty zao tontolo zao na marina na tsy marina samy niarina ny vokatry ny coronavirus tsy afabely ty zao tontolo zao ty na marina na tsy marina ninonina firenana fa samy mandalo amin'ny taona 2022 tsy afabely ty zao tontolo zao ty na inona eritreretiny fa voniditra ny taona 2022 tonga de sabotsy tsy afa-miala am'izany fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izany de taka ny tantarany Daniel ihany ko inona no natonga ny Daniel na tsy mpitao andavaky ny leoany tsy ho jereva ho tantaraintsika lava fa efa vanim-potoana maromaro to ny fampahirizana no nitondratsika an'izany teny izany fa no ny fahamarinana zay mitazomony de zao natsipy tao andavaky ny leoany rehefa tena jerevantsika ty taona 2022 ty de vanim-potoana isiny lavaky ny leona ilatsahana taona 2021 fa ndraisantsika teto
de tahaka ny zavatra nitranga tamin'ny ry Daniel sy ireo mpiaradia natsipy tao anatin'ny lafaoro mirehatra afo satraka misakary Abednego fa saingy mialoha lalana azy tao le zanak'Andriamanitra tafavoaka velona tao. Zany zavatra nasehoan'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga teto amin'ny firenentsika. Lafaoro mirehatra afo nikasan'ny fahavalo amin'ny tehana ny firenena fa saingy fomba mahagaga tafavoaka somatsara ihany tsika ary mbola nitohy ny fiainana ny fivoarana misehatra ara-panahy na inona ninona teo zavatra mitranga de manam-porofo fa marina io Andriamanitra io. Taona 2022 afaky ny lafaoro mirehatra afo miandro indray lavaky ny levana tsy mora nge zany tsy hoe fananiana tenenina zany fa zany ny zavatra tsy maintsy andalovana raha fantatritsika ny zava-miafina ao amin'io andro asabotsy io de tsy afabelitsika fa lavaky ny levana hanipazana na ny marina na ny tsy marina. Daniel natsipy tao fihinana nefa ny zavatra mitranga nipaka tany anatin'ny vody lavaka mihitsy Daniel ny fahavalonge miandry eo anatrehan'izany rehefa natsipy Daniel io fa tsy afaka io fa maty de hiazona ny fahamarinana eo de hideradera teny ny fandehanana miaraka amin'Andriamanitra io. Aiza zay Andriamanitra miaro azy io mieritreritra mihitsy fa hopotika tanteraka nefa ny zavatra mitranga nanam-panahina ihany. Ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoan'izany Darius Daniel toko faheniny ny 570 ka hatramin'ny 420 de nody tany an-dapa ny mpanjaka ozy ary tsy nitendry amina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita torimaso izy de ny fomba maraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny leoany ary no tonga teo amin'ny lavaky ny leoany izy de niantso ny Daniel tamin'ny feo malahelo eny niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona no Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny lioana va ary zay lioany zay de tandindo ny fahavalo zay hamely amiravira andevony ary izy moa tsy natahotra tamin'izany vanim-potoana zany fa jereo ny valo tenin'ny Daniel namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjaka velona mandrakizay ane ianao Andriamanitra efa naniraka ny anjelinao sy ka nanakombona ny vavan'ny lioany tsy andratra satria famarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjako tsy nanao ratsy any zay miantony natonga any Daniel velona tao andavaky ny leoany satria nelo lalana tao Jehova niaraka tamin'ny anjely nanakombona ny vavan'ny leoana satria inona ny antony de nambarany Daniel satria fahamarinana ozy no hitany tamiko ho atsika io no fepetra tazomina ny fandehanana ny marina tsy mahavady na de isy anipy ao andavaky ny leoana ary na de isy eritreritra fa tsy ho tafavoaka azy misy Andriamanitra maneraka ny anjely manakombona ny vavan'ny leoana fa tsy afabela ositsika fa tsy maintsy hiderana ny lavaky ny leoana. Taona 2022 andavaky ny leoana tsika amin'ity taona ty ho an'ny olona mandeha amin'ny marina Jehova efa miaraka amin'ny anjeliny mandidy ny vavan'ny leoana tsy hisokatra tsy amely ny olona marina ary araka ny resantsika hoe ny loza de anjona marina na ny melona ka raha lavaky ny leoana hiderana ny taona 2022 tafiditra ao koa ny olomeloka tafiditra ao koa ny ratsy fanahy tafiditra ao koa ny tsy marina tafiditra ny mino an'Andriamanitra sy ny tsy mino an'Andriamanitra ary tsisy afabela eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy mitady ny vokany. De rehefa jerevantsika 520 de faly indrindra ozy ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao andavaky Daniel de nakarina avy tao andavaky Daniel ary tsy hita nisy naratra izy satria mino an'Andriamanitra io zavatra andrandrantsika vita ny taona 2022 tafavoaka somatsara ao andavaky ny leoana tsy misy maratra na de nikely ary satria Andriamanitra efa midina tao miaraka tamin'ny anjeliny nanakombona ny vavan'ny leoana fa ho an'ny ratsy fanahy kosa inona ny zavatra hitranga Daniel toko fahenina ny 520 ary mpanjaka ozy nandidy
ka nentin'ireo lehilahy ny ampangany Daniel ireo tena tsy mpitaonda afaka ny liona izy mba mivadiny aman-janany ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy jereo tsara ny zavatra mitranga ny famarina ny soratra masina tsy avavelontsika miatra miandro ny vokatry ny coronavirus tsy afabelontsika na tetsika na tsy tetsika tsy maintsy tafiditra ao amin'ny taona 2022 tsy afabelontsika fa miditra taona 2022 nandalo sabotsy avoko tsisy afabela ary hijery ny zava-miafina ao ambadika zany tsy afabelontsika fa tafiditra ao anatin'ny lavaky ny leoany na marina na tsy marina fa ny zavatra mivokany zavatra hitranga fotsiny dety hafa ny tantanan'Andriamanitra ny olona amin'ny mandeha marina fa teto ny fahavalo mihinana zavatra hitranga mbola tsy mipaka tamin'ny vody lavaka akory na tsy teo ary tsy izy rery any fa miaraka mivady aman-jana zany hoe isy fetraikany eo amin'ny ankohonany ny tsy fahamarina natazominy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa mbola tsy mipaka ozy tamin'ny faravody lavaka de nanan-kery taminy ka napatapaka ny taolany raha tsy mbola mipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy tsy afa-mialitsika mitoky de otorina miatoko faraka amin'ny telopolo iverenantsika ny famarina ny teny soratra masina tsy maintsy hiatrika zavatsarotra na ny marina na ny tsy marina andro fitsaran'Andriamanitra tsy afabely fa hisedra zavatsarotra tsika matoky ny tenin' Jehova ho an'ny olona mandeha marina inona atao hoe olona mandeha marina olona manaja ny fepetra napetrak'Andriamanitra mahireza sy matanja aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andaonao na afoy anao izy kanefa tsy maintsy miainotsika ny fepetra napetrak'Andriamanitra indrindra ny afatra petrak'Andriamanitra ao ambadika izay de otorina miatoko faraka amin'ny telopolo zay mahakasika nyity taona 2022 ty tsy tongatonga ho azy nga tamin'ity taona ty ihany ny hoe nisy taona zay nitomboka tamin'ny andro sabotsy fa ny vokatry ny tsy fahatsapan'ny olona ny hevitra ao ambadika zay andro zay navelan'Andriamanitra nandeha fotsiny tamin'izao fa nanenina ty amin'ny taona 2022 nanomboka sabotsy sy tongatonga ho azy io fa mba tonga ny olona hibanjana inona ny zavatra goavy ao anatin'izany andro zany zay misy ny tantarany zao tontolo zao ty kanefa ao anatin'izany tsy afabela fa misy ny famonjen'Andriamanitra ny fanohan'Andriamanitra ny voninahiny fitsaran'Andriamanitra ary zay ahatongavany ty teny ty hoe mahireza sy matanjasa matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andohanao na afoy anao izy teny fampanantenana na tsy mpitaondavaka ny leoan'ny Daniel nakarina mivoaka velona tao tsy nisy naratra na tegny kely ary zany tena fanantenany ny olon'Andriamanitra tsy hoe tsy atrika loza ianao fa mitaintaina ianao mety marary ianao mety tena mafy ny zavatra mianjady aminao fa tsy maintsy ho tafavoaka velona ihany fiangonana miazona ny marina ny ankohonana miazona ny marina ny firenena miazona ny marina ary io ny tokony ho tandremana satria raha ny taona 2021 ohatra mivoaka ho mpandresitsika tsy herin'olombelona ary tsisy afaka mirere amin'izany ary iverenatsika kely ny zavatra mitranga tamin'ny ao zay ampanjaka tamin'izany vanim-potoana zany zay nitondratsika fampahirezana mialohan'ny fiafaran'ny taona zay nifandraika tanteraka amin'ity toe-javatra ty mba tsy ho tafalatsaka misitaka ka rehefa milamindamina ny fiainana de ireare fa tokony anana fanetretena mandrakariva amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra tsy misy olombelona mandeha meloha ka mivoaka mpandresy fa matoa tafavoaka-mpandresy misy Jehova mitantana ao de nianika antsika ny fitantanan'Andriamanitra natoko sy mino fa famarina no tazomitsika mandrakariva mba hatonga atsika ho tafavoaka velona manoloana ny ady zay atrehana voninahitra an'Andriamanitra rery any vavakisika Jehova Andriamanitra ray de misaotranao amin'ny teny fampahirezana omenao satria tsy zavatra mora no antalovanay fa miatrika fahavalo mandrakariva kanefa fa toky lehibe ho anay ny fahafantarana hoe enao no mandeha meloha ary ny teny toko zay omenao hoe tsy andao
na foy anao izy iankinana izany mametraka ampelantanana ny fiainana isy mba tan'olona tsiraray avy mba mifanaina masina ny tapitalana ka hay anokatra amin'nysompanany izy mba izany miain'ny marina fa tsy hotafalatsaka ao anatin'ny fitaka ka ho tafiditra ao anatin'ny ratsy fanazay ho ringana fa ao anatin'ny marina zay akarina velona avy eo andavaka ny leoany otako sinino izay fa ny teninao dia ampahery ny olonao tsiraray avy mba fa mitandrina mandrakariva da tsy rehare fa ndeha araka ny tolo-tsaina enao anaja ny fipetraka apetraka ao dia mametraka ampelantananao ty taona iray manontolo ity se ho tombo fa marina ianao marina ny teninao se ho ny voninahitra fa misy famonjeny efa homaninao anay saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandra